iraisam-pirenena teo anivon'ny Nations Unies tenako izay nisolo tena ny Madagasikara. Nitondra ny feon'ny Madagasikara, fa nitondra ihany koa ny feon'ny Eropikambana eo anivon'ny vondrona SADC. Maro ny zavatra no takitsika tao anatin'izany ary anisan'izany ny fitakiana mba hanohizana ny AGOA izay mampiasa olom-pirenena amin'ireo firenena maro izay any amin'ny analikisa. Betsaka ihany koa ny zavatra noresahana tao anatin'izany ary ny tiako ho fantatrareo fa na dia tany Etazonia aza ny tenako dia nanaraka tsy tapaka ary nalahelo latsa-dranomaso noho ny toe-draharaha izay nisy sy nitranga tao Antananarivo. Voraiko ary henoko ny fitarainanareo mahakasika ny hirifiry ateraky ny fijaliana mahakasika ny famatsiana rano sy ny famatsiana herinaratra, satria fantatro mihitsy fa ny tsy fahampiana sy ny fahatapatapahan-jiro dia miteraka olana maro ho an'ny ireo malagasy maro anisa ary misy fiantraikany na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny asa fiariana ihany koa izany. Tiako ho fantatrareo fa anisan'ny marary amin'izany koa ny tenako ary tsy matory andro manalina mitady vahaolana, mandroso vahaolana ary efa mahita vahaolana ihany koa izay tsy valaparako eto izany androany. Fa kosa manoloana ny fitakiana izay niteraka fandrombana, niteraka fanimbana, orinasan'olona, fananan'olona, dia eto aloha dia miteny fa manameloka tanteraka an'izany ary miray fo amin'ireo olona rehetra izay rava sy simba fananana. Ho jerevantsika miaraka ny fomba hifanampiana sy hifanomezan-tanana mba hoentina anarana indray ireny zavatra ny ariana, ny fosana, miteraka ihany koa ny fahaverezana asa ho an'ireo olona rehetra izay miasa eo anivon'ireny orinasa rehetrarehetra ireny. Tsy natanteraka ny asany, tsy afaka nanafaingana ny asany noho izany ny ministra ny angovo na ny ministra ny energia, satria ekena ary marina tokoa fa efa roa taona no tonga tao Toamasina ny groupe 105 mégawatts ary efa amataonany ihany koa no efa tonga tao Toamasina ny parc solaire 50 mégawatts. Nisy fatarana ny fanaovana an'izy ireny na dia efa niazakazaka aritsika ankehitriny satria efa tsy ho ela dia afaka ametraka soamantsara n'ireo parc solaire ireo. Ny asa apetraka amin'ny tompona andraikitra iray dia mitaky tamberina andraikitra ihany koa. Ka nanapa-kevitra ny tenako androany fa ampiato amin'ny asany ny ministra ny angovo, izany hoe limogentsika androany zany ministra ny angovo. Hita fa nosalvanan'ny mpanao politika ihany koa nefa ny fitakiana na ny teny izay noentinareo tanora izay te haneho ny hevitra ao anatin'izany fijaliana izay iainan'ny be sy ny maro zany. Ary ny zavatra nampalahelo dia nisy ny nanararoatra, nanakarama andian'olona, nanakirotana, izay efa napositsika ihany satria dia efa hita miariary sy mibaribary fa ireo mpanao politika dia efa niantso ady nametraka planina entina anakorotanana manerana ny tambazotra izay hitapoko, hitam-pirenena ary tsy niafina, tsy takina fenina tsony tao aoriana ireny zavatra rehetrarehetra nitranga ireny. Mazava ankehitriny fa tsy fitakiana jiro sy rano fotsiny zany, fa ny arahana mahita sy tsapa fa fanakorotanana ary endrika fanonganam-panjakana mihitsy no ny inona natao sy nokonokononina teto anivon'ny firenena. Tsy vahaolana ny fampisaraham-bazana, ny fanelezana fankalana, ny fifandonana dia indrindrindrindra miteraka fahampitehana ary tsy misy manana tombotsoa na iza
amin'izany zavatra mety hitranga mamofady ohatran'izao hitantsika zao eto amin'ny firenena. Ny olona manao an'izany dia tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ny tenany manokana. Ary eto dia milaza aminareo tanora fa vonona ny handray anareo, sy haino anareo, hifampitafa aminareo, ary indrindra ihany koa hitondra ny ezaka ho ataontsika, ho tratrarintsika amahana an'izany olana izany. Satria tsy mitaza-potsy ny fitondram-panjakana. Ekeko fa mety misy mifatarana ao anatin'izany ary mila vahaolana aingana antsika, nefa ny zavatra izay nodovantsika ihany koa dia ny délestage efa nisy nandritra ny taona maro nanomboka tamin'ny taona 2004. Tsika nefa dia nanandovan'izany ary dia mitady vahaolana ary mandroso vahaolana ary tsy maintsy mahita vahaolana manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra. Fa na inona nefa fahasorenana, na inona antezerana dia tsy midika mihitsy zany fa manana ny rariny ireo olona voakarama izay androba, izay amotika fananan'olona tao anatin'ireny hetsika ireny. Ka eto dia manao antsoaro aloha ny folo alin-da. Tsy tokony iravaravin-tanana isika ary makasitraka anareo izay nanao ny asanareo atsakany sy andavany mba hamerenana aingana ny fandriampahalemana sy indrindra mba hiarovana ny fananan'ny olona, ny ain'ireo olona rehetrarehetra izay mety ho voasaringotra ao anatin'izany fitakiana izany. Tsapako ary fantatro ihany koa ny voka-dratsy ny fatapatapahan'ny jiro araka teneniko anareo tao. Iaraha-malala fa misy fiantraikany ratsy zany ary afaka andro vitsy dia anao fandaharana manokana hoentiko hanazavana ny vahoaka malagasy miaraka amin'ireo fempitony izay hozaraina aminareo amin'ny asa rehetrarehetra izay ho tanterahantsika eto amin'ny firenena. Tsy ekena ary melohako ny fanimbana, ny fandrobana ary ny fanampitehana tia napetraka eto amin'ny firenena. Ary eto dia miantso antsika rehetra mba ho tony ary miompo sy miara ory amin'ireo izay namoiavana, mankahery ireo izay naratra ary indrindra mila mifampitsijo tsika, mila mifamelona fa tsy mifamono ary mila mifanampy fa tsy mifampisopatra. Ka dia anao ny ezaka rehetra tsika raha ny tenako manokana dia manao mametraka fanampy aminareo fa ataoko ny fomba rehetra izay ahafahana mitondra vahaolana maharitra ho an'ny taranaka faramandimby. Satria masina loatra ity tanindrazana iombonantsika ity ary tsy misy manana tombotsoa ifamingana fa andao kosa tsika rehetra ifanampy.